Haizary azany very ary lanitra falozinna rety mahazo aty fa biby ahoana koa ty mamiravira ny vatako ty dora mikotona daholo ny vatako ray manontolo vonjeo reny olona vonjeo fa maty oe maty tao manatona mampatahotra be matahotra mariny oe fa ahoana oe vonjeo maty mikiboko mihitsy ny rototroteny matahotra mariny fa inona rety iry lanitra matahotra tena biby matsiravina be mihitsy iza vonjeo any olona vonjeo fa maty ary to ataon'inona zany oe tia aiza manatona ty matahotra mbela matahotra ry olona vonjeo fa maty Olondi tantara indray miaino nosoratany Ndry Analamasoandro. Reto avy no any-miaina ny tantara Ralinjanahary Zaninina sy Satry ny aina niaraka tamin'ny Fiandrianjaka sy Aritoky ary ny mpanoratra nanatotosa sy nikirakira ny lafiny teknika no Fiandrianjaka nandray fio Jakina Andriatsoa fio ihany ary mampivazavaza ny lahato efa renomeko an'lareo daholo any ny sakafo fihinany lahy nefa tsy mety mangina mihitsy vavan'lahy reo ena mbola mafana reo sady tsy nandrahoako fa biby mbola velona amin'le tena tiany lahy mihitsy ty lery de sesefy le tia voatry to zany ray aza ny treron'ny lahy aiko fa te hivoaka mihitsy ane lahy nefa tsy mbola fotoana ny aloha zao fa miandry kely andrasa aloha maizina ny volana de avoaka kela ikijay sady so atilo lary jojo fa sakatratra amin'ny fokon'olona ne lahy le nivoaka farany teo iny sady efa maimboraly ity zao ny olona indrindra tamina faty an'le zanak'Rapanarivo vavy tokana teo iny so fa mailo ihany afa ratsy zany de tratra teo tsika mianaka kto sady raha reny mipirofo ny ampanganantsika nery jojo ka tena ny raisy-potsiny tena tsy mba mailo mihitsy laha ty ka ratsy raha nely ty nameno ny lalana anakaty andavaka lary jojo saika nisy naharaka sy nahita ratsy ny fafako daholo reny raha tratra teo angamba asa fa de nahatony ny olona tamin'ny azo fijaliany tsika mianaka sady mitorany velona aza hitako aza mahita rendraikaiko eny lesy ry jojo aiko zany fa na zany aza tokony mailo ihany lakito ndrisy lesy raha mba teo matsilesy reniny lary jojo voakarakara tsara lary tsy tahaka an'izao bitsika sanginina ho lesy ny vita koa zany efa antitra sy mangozozo zao na ny fiainany lany eo ry laza lesy tsy hay hoe anahoana raha mahatampoka amin'izao ana hoe misy zavatra mahazo atampoka tonony aretina ohatra de anahoana le ty no aviny lahy ilaza tahaka an'izao iza tsoro lesy ny any misakafo any lahy sy bango any reto volona efa miraikitra sy mitambatambatra be reto zareo any no ho any lahy efa lava be mila diovina lesy reo jojo miampy an'izato atezerana mameno ny fony lahy isan'andro tsisy olona zakany lahy miamono any lahy ary atao aiko lesy fa te hivoaka mafy ato anaty trano midy ato lahy fantatry ny fahafahana takila amiko mila ho isan'androko te hikarenjy anezika ny tontolo sy iaza sy andripaka an'ireo mananaina marobe lahy
ary te hisavika ny tovavy tsy manan-tsinona marina dia te hatsapy any atenda ny reto nifony lahy hitsesitra raha mbola mafana ie te hoviravirainy lahy ny vatan'izy ireo ary te anaboraka ny tsinainy lahy hitelona izany any anaty fahafinaretana kito eny sangy oka lesy aloha miandry kely fotsiny ho maizina ny volana amin'izay everiny olona ho ton'ny ambody tsotratratra ny mosary avy any anaty ala maizina karatra any no manao an'izany raha misy ny fanady adinako to sery jojo keliko lehibe laty roapolo taona tsy hoatsy lesy ela sarotra lesy ry sombonaiky no mivesarana an'izay taona maro zay anyrendra fa ny telo taona namoizantsika mianaka anyreny la tena velany lery lesy anabe an'la sombonaiky io izy lasa fa tsy nisaininy akory hoe tahaka ny ahoana ny vahoriko manabe an'la am'zato fahaterako asa tsy ho ela koa dia anaraka azy raha zao no mitoko de ahoana ny velary jojo avelako rerepo tsy tsy manaiky an'izany saiko sy nieritreritra letsy tsy maintsy mahita kibo tsy manatsiny ametrahana ny zanakela vo mikipo ny masoko tsy avelako matomomboka ny anaran'ireo razambe namelantsika sombonaiky jojo tsy misy afa-tsy elahany lesy ny zanako elahy rehefa saika tsy nisy noho ny akasoparana mafy any elisiny noentina isireny lavo nahita ny lahy zay ndrisiny efa fa rehefa tonga kosa elahy zara raha olona ny vatany lafa biby mahatsiravina ny tafiny rety nofony lahy tsy vitan'izany fa tsy mihina raha tsy ena mantazy biby mbola velona taty ho arina aza mo tsy nahavoky an'la tsotra raha tsy vatan'olona ray andray lesy ry jojo de raha tsy vita la loatra lesitsika naninona letsy elahy de sampina tahaka an'izao nefa ne de tsy nisy raha tsy nataona isireny lahy teo amin'ny fiarahamoniny nanomboka tamin'ny fahatongavany lahy teto an-tany letsy ry jojo de voatery ny afina ty nebakeba-tanytsika nanorina hôtely kely ho an'ireo olona sena mba mandalo amin'ity lalam-pirenena fahafito ty misy nahatsara zavatra ihany lisy ny eritreritry ny reny lafa velony tamin'izao asa fa tany angamba fa hitombo ny volany laka tsy araka tsony ny biby fiompy atao sakafoko japany tokoa hoe mila olona velo lehilahy teo arina ka zay no isan'ny nandehanantsika taty tena tsy vitsy tokoa aloha reo olona mandalo eto ary mora ny mihaza azy reny saingy mbola tsy sahala izy ry jojo keliko amin'izao so izy fikaroana ataon'ny polisy ka ho raisy-botsiny eto tsika mianaka ko aleo ihany lesy elahy makany ambo marina aloha rehefa tena mila raha mafanako to nefa aza manahy elahy fa tsy maintsy mboroso amin'izay ihany dada tsy hoatsy zay aloha fa avelako elahy lesy de aza aminainay niofatsy saloa efa vonona ve ianao ka ianao any sisany indrasana ary jery za efa vonona tanteraka mahafinaritra zany filatrinao zany tsy erehany eny akanjo manara-batana anaovanao aiza koa hitako manaitaitra ny filako rehetra zany sady ampinyzato fihetsika manoloana moa zany andray ry saloa io indray ianao maninona aza manao izay mamenatra rehetra Jeremia tsy mbola fotoanan'izany zao fa mindrasa kely zany ho anao rery foana ary mandrakizay volana roa sisa dia ho mpivady ara-dalàna eo anatrehan'izao tontolo izao tsika ary mananjofeno ianao amiko ka ela loatra lesa ry saloa mariny to mitanitanina fotsiny ao anatrehan'izany rehetra zany ako mangetaheta ambony lakana fotsiny jery kosa roa taona ary izay vitan'lahy ianko zay ro volana kely io ve eny retsy aza manahy ianao fa mba fatairana kely fotsiny iny fa afaka mahazoroka mambe ary ve za aloha raha orika indray aloha nangatahany lary jery dia meko foana isaka izay mitady lahy fa miaika andrity ary saloika
inona mampiaiky anao ka ny fandresendry ny fakapanabe niko aroso amin'ny alalan'ny oroka sy safosafoko to tsy miraika akorindry tahaka ireny efa zatra ady ireny zatrady ahoana kosa hitako ny olona efa nahita fiainana maro ny manao an'izany ry saloia efa tsy tahitra tsony ny oroka sy safosafo izay atao aminy to efa lasa fahazarana sisa mantsy ireny aminy ka tsy mampitsangana ny volokodiny akory dia ampitovinao amin'ny efa zatrady aho zany aiza kosa mba lasa saina fotsiny aka tsy karitra kely tiako zaraina aminao iny jery a ahoana fahaizanao mametena daholo no antony io tsy voatery ho resy ny fakapanara miady aminy tsy maintsy mitazona foana ny tanjona rehefa tojo an'izany ary minimikipy eo anatrehan'ny fafinaretana mamay fay zany hoe minimikipy ny oroka sy safosafo ataoko aminao zany ianao kosa tsy ny oroka sy safosafo ataonao no nikikopiana fa ny fafinaretana izay mitrebona ato anatiko amin'ireny fotoana ireny mikendry mafy ny fahadiovako ianao ary haiko ny fitiavanao aho saingy manana tanjona hoe tokatrano mendrika ny antsika aoriana mariazy te zay fitezany efa lany daty zany ianao zany ry saloia efa génération vaovao zao sady raha ny taonanao dia tokony tsy hanalavitra ny zava-misy amin'izao ny fisainanao saingy mifanohatra amin'izany moa no hitakoko taloha be ry saloia izany hoe tsy maintsy virjiny vao miditra mitokatrano amin'izao mila efa mahay fiainana vao mijabaka any satria so tonga ao vao mahatsapa fa vao fatotra ka mety hanenina ny zavatra tsy natao dia simba le tokatrano dia za ve zany ny diso aminao ka moa tsy voninahitra ho anao no mitondra fahadiovaka ao anay tokatranontsika reharehan'ny lehilahy marina izany ry Jeremia tsy laviko anie zany saingy ny hevitra le hoe fahadiovana ny hery saloia dia tsotra hoe ahoana ka raha voapirofo fa madio ianao ka nanome an'izany fahadiovan'izany nandritra ny fotoana ny rahantsika izay dia tsy misy olana amiko mihitsy na tsy madio tsony aza ho arinan'ny mariazintsika dia azo kinoana ve fa mbola tahaka izao ny fiarahantsika raha nomeko anao tany am-piandohana ny fahadiovako ka le masondray nijery ny fanaovantsika iny dia lasa ny afara tany ambony fandriana ary ny fampisarantsika izay rehetra izany hoe mbola naharitra ny taona maro tahaka izao ve ny fiarahana fantatro tsara ianao ry Jeremia ary izany no antony iray ny mpanjinako no aviko izany hoe ratsy aho izany ao anatrehanao kosa sy hitako so dia tsy rariny kosa ry saloia lasa mampifamaly antsika eto fotsiny izany resaka izany fa aleo ajanona any ka ny diantsika ianatsimy izao no tokony jerena marina izany sady resaka tsy farana tsony tokoa izany ka andao ary efa mafana koa izay ny moteran'ny fiara jery ahoana indray aza tezitra amiko moa sao tsisy andeha amin'izay loana izay asa ataontsika ihany ka eno ndao fa tsy ataontsika isy ifandraisany amin'ny asa zany andao ary salama tompoko manahoana matonzelona inona mivavao entinao aty alavitra ty salama tsara ka tsara kosa zany ko ary aza manahinao tsy dia mifakaizana ny vaovao aty aminareo sy ny any tanan-dehibe ohatry zany hoe riala kely ty nefa hitany ihany ny 50 kilometatra miala tanan-dehibe misy anareo ko zany hoe efa vaovao maly vao tonga ty aminay androany kito mahafinaritra amin'ny resaka aminao ka nefa azoko fatarina ve ny anaranao raha tsy madiso ny am madimizely antso tsy de fahazarako ny manome anarana ho an'izay mpandalo eto madimizely nefa raha zao fahitako anao zao dia aritra ela tao amin'ny hotely keliko ianao ka omeko ihany ny anarako ngatra evaina mantsy ny fiantso ahy azonao avoezina koa nefa hoe trevaka dia faly mifankafantatra aminao azy zany ndringatreva za koa toraka izany ka araka le voalazanao teo tokoa dia hitoetra teo elaela fa misy fanadiadiana saika ataoko izay mantsy fanadiadiana mahakasiky ninona zany raha tsy mahadiso fa atao taitra be ho ahy ianao ka radalana ane zany matombizely antso moa izy teo efa taonany marina na teto any fa tsy mbola nahita olona nandalo tahaka anao zao ka hoe anao fanadiadiana fa ngao nisy von'olona sa nisy inona teto ny tonga nadiady ianao
sady raha azoko tsara zany de polisy moa zany ianao. Ka aikosako polisy zany ka aiva re ary tsy voatery hoe polisy avokoa ny ary ngiatrefy izay manao fanadiadiana amin'ny toerana ray ka so de polisy miavinako to ka mety inonary ianao tena manitikitika anao eka asa inona re ny antony tena marina de eto amin'ny taniko sy ny faritra misy ahy ianao zao ka motsy za ve ny tokony halala n'izay rehetra ataonao etika to mahagaga ty rangatika tosy andoatra be ny any izy nefa zavatra tsy tokony hataitra na atezitra azy ny lazaiko teo za isandre ny olona mahazo tombony amin'ny fizahantany ireny izy ka sarotony ndra misy malagasy miselotselona tahaka aty mety izay ngambaka aleo lazaiko azy ihany ny mariny sady somba hanampy tokoa izy ka ahoana ary matomizely azonao ambara misimisy amiko ve zay tena atondianao aloha eny ary eka sady somba afaka hanampy akoa ianao mantsy ka mandrosoa ary ianao matomizely de mahazaody taorana aleo fa ho karakaraiko sakafo kely na ranom-boankazo aloha ianao to androso tokoa moa zany tsara zany sady mikaina be mamay zany andro zaniko eka tena mila fanalany etaeta mihitsy ahy zany vetivety ary aloha tena tsy diso ny eritreritro polisy manao fanadiadiny ty fa mody manafina angamba nisy nalefa filazana ny mponina tao Ambohimarina ary nalefa ikaroka ny fahaverezany zanaka vavitokany Ngiapanarivo ty tena zay mitsy so everiny tony fa olona venana ary ny aty efa maily sy efa malina amin'ny zavatra rehetra ka ary aloha tonga de tondrahana nyty fanafody fapatoreny ty ny sakafony de afatotra sy garazina any anatin'le lavabato aloha mbola tsy kitihana fa toranina tsara fotsiny so de apiditra andro eo zay ampitozy tsara ty ka ty ary ny ranom-boankazo anao matomizely antso de miaino anao ary ahy misaotra betsaka ary ngiatreva ka ny tena marina de tsy zaharery ny tokony avy aty misy namako roa zay ihany ary mino fa tsy hoela de ho avy izy ireo ko efa nahazo anjo avy any amin'izareo mantsy fefakaiky izy lo zany marina tena polisy reto io lo fatsotro ary tena laniny ray verako to ohatra tovariana be hoa ianao mijery ahy ka tena matiny etaetany ianao zany matomizely sa so de mbola pina aloha ka ampiny faraka le teniko teo de efa kaito re namako ry ngiatreva aikosako za mantsy tsy avy any Antananarivo fa avy any Antsirabe fa ry zareo no avy any Antananarivo ay fa anao fanadiadiana makasiky ninona ty moa zany nareo raha tsy mahadiso etam-piolanana moa zany kay maharary mafiaza ny lohako zany tsy de salama ngay ianao ka ahoana ho ianao teo ka anao fanadiadiana makasiky ninona ty ho anareo nisy zavatra veringasa nisy olona tsy hitako tena manako be zany feoreko zany oro madomizelona fa naninona koa ary ngiatreva madomizelona tobatenina tampoka zany fa nisy iny indram-boankazo ny sotroko iny de sanatria ve madomizelo votiky ty ary aleo angamba aloha ateriko mamonjy trano fandriny ianao fa tena tsy salamako ary aleo am'izay bataina midina any ambany ay mavesatry kala kely zany kito marina raha je efa fidipoloko lahoanoany zany mahary aloha saritana fa tsy zaky tiky ty nisy sakafo herinandro indray alary jojo keliko amin'ity raha vao marina fa polisy anokatra fanadiadiny ty ary tena ataro ny kaba kely jery ahoana zay tsy efa tokony ho tonga ve tsika raha zay lalana lala izay sao de tokony atsoina aloha iantso
Na za koa aza nge gaga ry Saloy efa tena reraka mifamiliana koa aho zany. Mba tsoy amin'izay marina aloha ry antsoka. Ka mijanona ary aloha ianao e, tsy misy réseau mihitsy anie ety ampandehanana ety e. Ndraso ariaka malaladalaka fa terikely koa eto sady fiolanana. Ahoana mety eto? Tena tsy misy réseau mihitsy ry jery a. Ambany be sy anatin'ilay makakoa ilay toerana. Sao dia mba tokony hita toerana avoavany alohany aloha tsika ka. Nefa sao dia lasa lavitra indray ry Saloy. Raha ny fandinihako azy ne dia eto amin'ity fiolanana ity misy an'ilay lalana mivily miazo an'ilay hotely tokony hivatanantsika. Jerenao nefa misy plaky manondro iny e. Aiza? Iny somary lala tamin'ny atsinanana iny ilay izy. Eny tokoa. Nefa na zany aza aleo atsoina ihany loha antsoka. Sao dia mba diso lalana antsika. Ka mivoa aloha ianao dia somary mekarakely amin'ny tsy dongo tany avoavo ity sao mba misy réseau ihany eny e. Andraso hoe vetivety ara aloha. Tena efa manomboka maizina izany andro izany. Marina tsy ho very aty izay sy jery raha tsy tratra antso hoe kala antso iny. Oay, iny kosa fa misy réseau keliko. Ie, tena misy eto fa aleo atsoina fainga ny antso fa maizina ihany ny andro. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Tomaty ny téléphone. Aleo hoe averina atsoina indray. Zany kosa fa misonina ka. Allô? Allô? Iantso? Ohatray. To tapaka indray ilay antso toy nefa toa nisy nandray. Sa... aleo aloha averina atsoina mihitsy ka. Votre correspondant n'est pas tena disponible maty indray pour ilay le téléphone. Mety lany ngamba ny bateriany ka. She, dia ahoana ary izany? Ohatray. Tsy jiro mirehatra ve ry tazako avy any atsinanana lavitra ry e. Tena trano mihitsy io. Ary tsy dia lavitra loatra izany a. Sao dia io ary ilay hotely voalaza ionanay amin'ny antso e. Tena izy mihitsy io. Aleo hidina faingana eny mijery dia makiny ka. Ka ahoana azonao ve izy? Tena maty angamba ny telefona no ry jery a. Fa andao anaraka iny lalantany iny tsika fa tazako avery ambony ery misy trano ao aloha ao. Ary mino aho fa ilay hotely tokony ao antsika ny ao. Zany ve? Andao ary. Ry antsoko ne manao no foany. Toerana sarotra tahaka izao ve ny fanomezana fotoana ionana? Maninona izao raha mba teny amin'ny mora hita. Ka mba tsy hanahirana kenesantsika eny amin'ilay toerana iasantsika ny ery jery dia eto no mety e. Na iantso aza tsy mahalala an'ity toerana ity fa namany nanome azy ny anaran'ilay hotely. Tsy ery moa izany adalaniko. Toerana mbola tsy nalehatra amin'izay ny fanomezana fotoana. Fa aiza ho aiza eto aloha izany ilay toerana anaovantsika fanadihadiana ka. Ilay hoe Ambohimarina moa izany. Ka tsy ao amin'ilay Ambohimarina ny antsika no handeha fa anaty alana karatra e. Fa adala mihitsy ve nareo ry Saloy a. Akaratra izany ve tsy teny Ambatolampy no akaiky fa tsy atsimy be aty mitongatonana e. Maka sary fotsiny no asanao ry jery a. Izay manao horonan-tsary fanadihadiana. Tsy tokony ataitranao izay lalana le. Sady raha ny fahafantarako azy a dia mitondavana io akaratra io. Ary ray amin'iny tendrombohitra iny no andehanantsika anao ny asa fa tsy ilay tendrombohitra avy indrindra amin'ilay halavany akory. Ny ariko. Ny ahiko very faty aty tsika ry Saloy a. Ny fiara tsy mba tsy matao-dalana ny entina fa fiara kely. Nga ianao mihevitra fa hitondra n'ity fiara ity tsika makany e. Mandeha tongotra tsika fa hajanao amin'ny hotely io fiara na eny amin'ilay tanàna antsoina hoe Ambohimarina. Ka araka ny fanamariana hitako teo amin'ilay sampanana janoanantsika teo ne dia toa hoe miakandrefana ilay tanàna hoe Ambohimarina e. Eny e. Fa ilay hotely ato aloha ato ny hivatanantsika ka. Oay, hitanao io? Ay izany e. Io trano be io. Ary tena hotely ngeza be ihany ilay izy raha jereny aty akaiky a. Tazanina lavitra nefa atao trano tokana mirehatra jiro izany. Dia tena tsy matotra mihitsy nareo ka. Aiza soa izay fiara-ny antso mijanona eo an-tokotany eo ka. Aza hita ka mbola tsy tonikala ihany nina ry jery a. Fa klaksona eo aloha sao misy manokatra ny vavahady e. Izay kosako, iny
misy rangahy lehibe mivoaka. Tonga ihany tsika ary jery ka ianao tonga fa iantso le tena tompona andraikitra n'izao zavatra izao asa na ho avy na hijanona andraiko. Sy aza miteny an'izany ianao ka tsy maintsy tonga eo foana iny. Mino fa efa eny an-dalana angamba izy matotsina indray telefona na sarosarotra rezo takantsika toy ihany. Fa angamo tsy maty indray ny findainy ka mety ho izy daholo izany. Sy amidiro amin'izay ny fiara fa efa nisokatra le vavahady dia miara-baniny ohatray fa hafahafa be ny ato anatiny ato izany ry saloy jereny raha tsy mangina be. Salama tompoko, mba ara-pao aho le olona. Jereo raha tsy manao famantarana ny fiara-banantsika le rangany efa tsy rarahinao akory. Ka aiza napetraka ity fiara ity eto sa ery ambany lavarangana ery. Inona ary ity maksitina nijery toko tany malalaka be io dia izay ametrahanao azy. Aza tao mibahana be fotsiny fa sao tsy misy idiran'ny fiarany anso raha tonga eo izy dia andao hivoaka amin'izay fa reraka be aka. Tonga zo nareo rakizy Salama tompoko. Tratra soa ianao. Dia faly mandray anareo rakizy ato amin'ny hôtely izany tokana ka mandrosoa ary. Sy azy ilozanao be resaka eo raha bainina fa ampio hitondra an'ireto entanay reto Ory jery olon-dehibe efa fotsy volo eo any manoloana anao mba azo fanajana ihany ka. Isy fa ngako tsy asan'izao mofo tsy mpamofavahady sy bata entana ny asanao raha bainina. Azay azafady anaka fa nga tsy tonga amin'le fitenenanareo tanora ato hoe sady boto ny sefiko. Izany hoe ianao izany ny tompon'ity restaurant ity? Mianaka izay ny ianao izay ry jery aza mitsara olona ny fiakanjony ianao mba fantatrao moa fa io olona io miantoka amin'ny fijanona antsika ty. Tsara rahako izany vola koa ny anomena azy ry saloy samy maimaipoana ny vahinana natao aminao raha dada. Aiza kosa ry sea matoa hitany sy miasa mafy tahaka an'izao dia mahamelon-janaka to izany hoe mila voly izany. Ka aza mianahana eo ary fa raisy reto entanay reto dia atoroy anay izay efitra ny tokony hipetrahanay. Jery dia efa miteny anao azy ay mba ferikely ny vavanao. Fa maninona anao foana ary ay aza mifamaly amin'izany rakizy fa mandrosoa sady efa reraka nareo zao ko tena mifona ny fihetsika ataon'io namako io ato. Tsy maninona izany anaka. Reraky ny lalana loatra koa ngamba izy dia kisitonako. Noa ka mandrosoa ary fa saika anontany kely anao ato. Hoe ahoana izay? Tsy mbola nisy namana nandalo ve teto na nametraka entana? Ka olona manahoana fa betsaka ihany mantsy ireo olona mandalo teto fa vitsy no mandrika to izany hoe misakafo fotsiny sasany dia lasa ndraiky avy eo miana tsimo na miana varadalana amiko. Izany ve? Izy tovovavy borivoly izay misarisarin-da endrika ary nitondra fiara menamena avy any Antsirabe izy fa izay avy any Antananarivo. Tena reto izany le naman'le ramatoa kely mifatoraka aoko ty ary raha zao fijeriko azy zao dia tsy pôlisy akory reto fa andian-jato hiala voly na miala sasatra fotsiny any. Menao ve ianao azafady anaka fa varena mamerina fitadidiana kely fotsiny ako to hoe nisy an'izay sa tsisy fa andeha anao inona ty moa izany nareo raha izany ka. Mpanao fanadihadiana mahakasika ny zavaboary anaty ala izay tompoko. Ary nikasahana tanteraka hamokatra fandrinana horonan-tsary eny karatra koa. Fa ala inona izany no jerenareo any karatra any rakizy efa ripaka sy fongana avokoa any iny tena ala be any tangazana sy tapitanety be sisa no hitanareo eny dia aram-bato sy tevana to. Ka izay mihitsy ny eny alehany aheny akasaran'izay sisa sotasotan'olombelona nandrava natiora sy ny ala maro nandrakotra iny akaratra iny. Izany ve anaka? Karaha zany ohatrotry ny miavaka manampanareo ako. Ka raha andeha any ary ianao moa iza nitazona ny hotelinao eto araka ny filazanao teo mantsy dia hoe sady boto ianao ny patron. Tiko moko fa tena tsy tsaroanao nisy an'izay tovovavy izay tokoa ve nandalo teto tena ohatrany tsy atsaroko anaka mety mbola voaigny ihany ko ngamba izy zay na ohatrany hoe so dia nisy fahasampona ny teny an-dalana ka somary tarakeliko to.
angamba tokoa. Eno a fa reto aloha mombamombanay tompoko. Tiany karaha-mpanondrinay sao ilainao. Dia omeo anay izay tokony marobola alohanay aminao e. Raha ny fandaharam-potoananay mantsy dia eo amin'ny 2 herinandro eo izay ny janonay. Izany hoe etoetra eto amin'ny hoteliko izany nareo mandritra an'izay. Nefa ay ka ahoana nefa ny asanareo ka? Ny fiara izay entana tsy ilaina ihany no ajanonay aty ka fa izay ihany no hipetraka. Ay ka aleo ary aloha adikako kely any ambany reto anaranareo reto dia mahazo mitsotsotra eo ambony fandrindeo aloha nareo roa makaina fa tena ohatry ny rerakako. Eny ary to za atao hoe tompoko anaka fa tsy fotsiny hoe dadatrevy izay matso nanarako. Eny ary dadatreva dia mbola mamerina fialatsiny aminao ihany amin'ilay fihetsika ilay namako iny teo. Tsy maninona re izany sombonaiky io. Nanahoana ianao tato? Efa ambany sakafo sa mbola ny tonga tsy te hinana ihany ka? Ano ny sakafo fa ho faty eo anie ianao matombo zeliny. Kare tompoko avelao re izany dia efa zatao an'izao e. Efa lalala ny tsy ambarateloko ianao za raha matoa kely ka miala tsiny a. Tsy ambaratelonao ahoana fa tsy azoko e. Fa maninona azy zao ny dinao ato any efitrano maizina be ato ary ataonao iny? Asa miteny mafy fa mbola reraka ianao. Marina fa tsy ny ambarateloko rehetra ny fantatrao aloha hatreto saingy tsy hoela dia halala azy ray manontolo ianao ko to. Fa iza loatra re ianao tompoko? Aoka ray marina e. Asa manahinao fa tsy ilazan'izao amin'iza. Mangina amin'ny vavy. Zavatra fa mity zao nefa nomaniko anao. Sady andray bikana sy nofosana ne ianao zany raha matoa kely. Mety tsara mijojo keliko. Raha tsy hoe tsy lanilaniny vavony ny nofinao io dia mety edy amin'ny any amin'ny fanomezana azy taranaka ko. Ena daholo re izany tompoko. Izany rerika alakely. Jojo kelinao ahoana fa izy izany e. Aza maika hita azy fa so rehefa mahita azy ndray ianao vao tsy dia hijery ny endriny. Ny endriny amin'io vao ravaka niro sy rototrotoky ny dity sy feno vavitosana ny tarehany. Karery dadatreva. Avelao aho mba hamonjy andreo namako fa tsy laza misy ireo aho marina e. Mino aho fa efa sahirina mitady ahy izy ireo izay. Dry aza manahy ianao matombo zelona fa efa ao ny namanao a. Ahoana? Ie efa ao le tovolahy mahitsy fiteny sy tia manambanimbany rive. Andray dia le raha matoa kely tsy manatsiny ny feno fahatsorana sy fahalalam-pomba ny raisiko tonga so ankeo. Tena izy mihitsy izany. Ie Andray fa efa nisamborona koa nga izy roa kely. Ao izy ka. Ary mbola vao miala sasatra mihitsy fa vao tonga tsela kory aniry zareo e. Andray re. Ay va ry mba misy ihany ny olona tahaka ny namanao iny. Ary tsy niveriko mihitsy ny atondehanareo ko. Ie niveriko fa polisy zao nareo hitsakaroka ny fahaverezan'ny olona tetỳ amin'ny faritra ka mongotra ny zavatra nafeniko rehetra. Zavatra nafenonao? Ie ay va reka tanora tsy manatsiny andeha hamokatra horonan-tsary fanahdy adiny. Naninona re raha nlazainao tamiko tamin'ny voalohan'ny feonantsika izany raha matoa kely iantso a. Ka efa fantatrao raha izy izany tompoko ka avelao izay mba handeha. Tsy olona sambotra anao na hitady izay zavatra fenonao akory fa tanora tsy manatsiny araka ny filazanao teo anie izay e. Raha ianao aloha raha matoa kely dia malahelo amin'ny laza aminao fa tsy afaka atsony ianao e. Fa tsy afaka ahoana? Zany ka reo namanao kosa mbola manana fotoana 2 herinandro izy ireo. Ka raha tia karokaroka dia mety ho tafajanona mandrakizay. Fa raha mionona amin'izao dia ho totsoany amin'ny alehany ihany. Dia mihevitra ary ve ianao fa tsy hikaroka ny havako sy ny namako e? Moko ve tsy ny sainao fa mety hitatra anie zao raha zao ka asa ringotra anao e. Ary eo dia ho hitan'izao rehetra izao ny raha tsy ataonao izay afenonao
maninona re tompoko raha velana ao andeha fotsiny aho dia samy miala madio tsika mareniny ty vavarikala kely angavy re tompoko so dia verina fa zaza vo maly ary ka ampanginonao amin'ny adiadisa tsy misy elatra korika sa hoe damba ny voda efa antitra ka mora mpitahorina amin'ny fofonampangory ay zary zany raha matoa kely fa ely zany andrasy fa ampionika amin'le zanako lahy ianao dia hitako eo ny fihetsiny raha ianao ny voavidy ametrahany taranaka dia tsara vitany ianao zany raha matoa kely zany fa raha sanatry kosa dia ho lasa sakafony ianao ary ho torotorony ny vavoniny fa inona daholo re zany miangavy anao re za tompoko avela ho andeha ka le lavitra reny faladiana hoe matory tsara aloha dia aza mihetsika mahery arakaraky ny fihetsika eo eo no mampigeja ny fatoranao ary andratra ny tanana matongotra ao zay fa lasa ry madomizelona misasak'alontsika miresaka dia aiza zany ny atory saloya ny fandriana ray ato nefa tsika tsy avelanao hiaraka atoroko so mba tsy rariny kosa ry saloya jery a sy nahavaovaoanao ny izao trango izao impiry akory ary tsika miaraka mandeha salan'izao tsy miray fandriana tsy nisy olana ko ny androany esanao saina ka efa makaleo ry saloya so dia mba tokony fotoana ifampizarantsika amin'ny mamy izao sady hafa mihitsy ny zany alina izany mangina sy mitony tsy reany mampirisika atsika hiditra anaty fahasambarana ve zany na ny natiora za mamela malalaka atsika ifampizarany mamy sy mifafinaretana fa zay rehetra setry ny natiora ary jery tsy voatery andrisika anao ivoana amin'ny lalàna sy ny fitsipipehezana aza baiko ny fahanginana ny saina ratsy ao anatinao reseo amin'ny feo fieritreretanao ny fakapana mamely mafy anao ka tsy ny fakapana mandemia ihany ve zao manoloana zao motsy ny fihetsika ao manoloana sy ny fianjaika anao amin'ny zato akanjo manify dia manify no mampiainga amin'ny fanahiko ivoana amin'ny faritra tsy tokony hoarana moko tsy mivalanao tsy mifefy manatrika aminy mahatonga ny tanako etsampy hitango ny voankazo mena amin'ny ravoravo eo an'ny loko amin'nizato anohanako manepitra impiry tsy efa nitazana voankazo mena amin'ny ravoravo moa ianao ry jery ary firy tamin'izy ireny tsy efa narapaka ao ka laninao hatramin'ny hodiny dia zay zaray ao anatin'ny zato ve dia tsy hoandronao masaka tsara kory fa voatery ho tangosana voankazo efa loha-pitoerana sy efa sisan'ny afo ireny ry saloya tsy niantona tamin'ny hazo naniry akory fa efa latsaka teo ambany sy efa nitangorona mipaka vo nitsipongoko aiza kosa hitako fa ianao kosa fony mbola vo namaky felana ny raviny azo ny tsirianao dia efa nitazaniko ianao efa nifefeko sy nataoko andromaso mba tsy hisy mpikitika ka raha zany ary maninona ny dia tsy haharitra andro vitsy ty ianao izay fotoan'izay any vita ihany ny andry azy ka zao vao hoe nona mangetaheta saloya ahoana ry jery loatra ny ianao ary indraindray tena tsy zakako ny fihetsika setry ny nofoko malemy to te hitango sy otiny aminao rehetra nefa mahery loatra ny avy ny toeranao ka mandrisika hiary peritazana ety ambanin'ny akantonao hitanao zany ry jery rehefa tena nandinika sy nampiatra fahendrenao ianao dia resy lahatra iandry ihany aza manahy ianao fa rehefa fotoana ny ry jery dia tsy mila mianika akory ianao fa mintsanao azy io ary tany sy andray ampasambarana ety ambany ianao zany hoe tsy mila rodana zany ianao fa mirodana ho azy io indray ianao so mivazivazinao hitako ny olona ranga matotra be miresaka aminao sady tiako be mitafa aminao rehefa azo ifampidinina tahaka izao ianao ka ny fahendrenao ihany nanton'izao ry saloya raha tsy nisy tany aminao zany fahendrenao zany tsy afaka nandray anatra tamin'ny fihetsiko saingy mbola misy fanahina eny amin'ny fiainako eny inona nefa le fanahinao mandra-piandro ny fahamasahan'le voankazo namboleko ary dia mino ve ianao fa ho vitako no mijery anao te hafin'ny lolo sy ny tantely eny ambony eny ka mararirary ny foko ry saloya totompony mangatakatiny ihany aka motsy efa nizakan'izany ve ianao hatr'izay ary karazan-dolo sy tantely maro nefa nitsiritra tety ambony tety fa tsy nampiraika akory ainao tsara fa hatramin'ny olona tsy noverina tsy hanao izany no efa voana tamin'ny mahizy azy na dokotera na olom-panjakana ny rahantsika ny asa moa tsy efa nasarotiny anao avokoa hatramin'izao nisy nahakitika ty voankazonao tsara famonina ve reny tsy nisy ka satria teny foana ny ary sy ny andry azy tsoky tian'olona fa raha tsy teo moa zany moa tsy efa fofony sisany henoko
Jery eo, ahoana izay? tombony anao fahitana foana, indrindra eo amin'ny resaka asa ataontsika. Aza mitady zavatra betsaka ampararisaina moa e. Ny mampisavilita-tsaina izao dia ny amin'ny antso hita popoky ity. Eny tokoa ary Saloy, fa inona loatra ary ny nahazo azy? Sasanatria tsy afaka indray e. Dia tsy mba mampilaza akory very Jery a, hatramin'ny findainy aza tsy azo anso hatramin'izao. Manahy sady matahotra ry Jery a, sao dia mba misy mahazo azy any manko. Aza lefa amin'izany ny sainao e. Fa efa natsoinao ve nefa aloha izy e? Efa tsy latsaky ny 10 any antso azy e. Telefonina roa samy tsy misy mandeha. Mino fa tsy maintsy ho avy eo izy ka. Miainga vao maraintsika dia afarana amin'ny lera-dady iny fotsiny anaraka avy ato aoriana izy. Sady ngamotsy ianao no tena manantanteraka ny fanatodisana ny horonan-tsarintsika rehetra ka. Saingy any amin'ny daholo ny loha hevitra hoentsika amin'izay rehetra atao any e. Hainao re io e. Anarana fotsiny anie antso fa toa ianao daholo ny manatotosany zavatra rehetra hatr'izay e. Na zany aza mahalasa saina izao fanjavona ny antso izao ka. Dia ahoana ny fihetsem-pony lary jojo kely koa. Fa lery laso fa nitondrany dada vady a. Eny letsy a. Rehefa tsy mety amin'ny lala izy dia atovy sakafo a. Tsy hitako le izay olana amin'izany. Saingy jereo tsara ihany le so dia io le oren'ny janaka lary jojo a. Nona nga ilafa ngatsy vo eo meny dadako velona be rosy dokotra raika. Vo sakafo marainy reny. Aza maika fa ina ny lay e. Ary tena sakafo be nofo be sy be taviny a. Rehefa tsy mety amin'ny eritreritry lala izy dia aza isalasalana fa hitady any an-kafa aza ataoko. Fa so lisy ry jojo a. Miankina amin'le vahiny arosoko no ivoalany anala. Raha tsy mety ho reny janaka lahy io ao io a, dia voatery tsy maintsy mihaza an'le ray mendrimendrika ao lahy. Tsy azo atao samby dokotra amin'ny fampadoriana ato nifo reo fa tsy maintsy azainy lahany amin'ny aram-batona karatrany. Amin'izay raha sanatry misy manao fikarohana dia mba any no ahihina hoe very reo. Sarotra be ny amidany ny afera ato an-tanàna letsy a. Eno ay e. Rehefa mety amin'ny lala iray ao dia hoentintsika any andava-bato lalina any dia any aloha nareo monina ko mandrapisy biby kely ny kibony. Tandremo nefa ry jojo kely so atolona sakafo any io ka zay elavo fatarana ka. Hafa ny sakafo dia hafa ny fakana taranaka ko ndry raha mba teo lisin'ny reny lahy. Jojo voalasy izy a. Eno ay e. Fa tsy arovana sendra nandalo lesiny jojo fa tsy hoe ranomasiny toetra. Saingy mila mailo ihany tsika. Aleo aloha anatitra nyreto any anaty aram-bato sisanala any a dia avoakako lahy anaraka an'izay misy azy. Mino fa tsy vavao amin'lahy ny toerana iny fa efa kijahany lamazana fo ny fahazaza. Zany lisy ry jojo kely koa. Ka zay lesy fa aleo aloha akan'le mety ho sakafo lahy na le mety ho reny janaka lahy. Laza vetivety any lisy ry jojo a. Saloy efa matory nga lasa mbola tsy matory. Fa misy ina ry Jery a. Tsy mbola matory fa ohatry misy mivezivezany any ivelany an'izany. Enao ve? Ka zay ny eo ay aza miteny mafy aloha. Efa ela ihany izay zavatra izay no henoko fa tsy sananaitranao a. Niveriko fa olona mivoaka ny chambre akanjo tohotry ny olona midina sy miakatra mitohatra anie le izy. Andao hery Jery jerena. So dia mba olon-dratsy mitady hamakitrano izany. Le rangabe tompony le hotely iny anie tazako tato androany e. Tena mahagaga tokoa izany ry Saloy a. Trano be tahaka ity ve dia indrery no miasa ato. Dia iza izany no mikarakara sy manadio ny lamba maloton'ny hotely rehefa misy olona mivoaka tahaka izao ato e.
ka mety misy mpanampy any izy ry jery sainga mety lasa nody alahady koa ny andro any dia mety latsinainy vao misy mpiasa tonga eto tsy mitombony izany ry saloy raha nga hafahafa mihitsy io fa tsy tazanao ny fihetsiny nandinika anao fontsika vao tonga teo iny io indray jery sy ny arsarotam-piarony diso toerana raha nga sahalan'ny efa raiko iny ve dia hanana eritreritra inony fa ianao ve adaly tsy hainao nga ilay fitenenana hoe antitra vao misarigaiko ka sady mety ilay efa miverina dolatsiento izao ny sainy ireny ka taitairiny tsiry-panentana sy marenina aloha ianao ka ianao ihany misy feon'olona mitomany izany to feo hafahafa izany ilay izy ianao ve oay to feom-biby mampatahotra izany ry saloy toy ireny taraina vatratra ny fandrika ireny ilay izy oay voraka daholo lohako ry jery ka andao atory ka matahotra tsy misy tokony hatahoranao izany ry saloy biby anenebakeba-tany ihany izany oay jerenao ny iny olona mivoaka mitondra jiro iny aiza iny avy ao ambany eo izy izany fa izy iny ry Jeremia tody tsy tazana nedriny tena le ranga lehibe tompony ty hotely ty iny ry saloy ary aiza amin'ny andro alina ry izy izany to mamotrano avery apitery misy varavarana matory amin'ny tany eo akaikin'io ary voainy fa inona ary ny ao ry jery renao ny io olona mifatotra rojo fi iny saritiny iny sady mitapona ny vavany aza dia mivazivazy ry jery olona hoana koa ny navoaka ny avy tao dia mifatotra hoany ka vi aty ianao raha hijery fa tsy mivazivazy aminao izany anie ay loza tena olona tokoa iny sarisaritiny iny ry jery iano Andriamanitra sady efa reraka be izy izany ary hoentinay zary izy iny loza ry jery fampamono olona io saloy io aloha hijery fa aza rehatra tena tsikariny eo tsika andao hitsoaka ry jery faingana ianao ka io hijery eo aloha iny ary fa nitazana ty ambony izy tena hitany any tazana azy teto loza iny fa nisaritiny mafy le olona dia tono maiakatra ty izany izy fa loza inona rety ry Andriamanitra izay tsika vao faty tena mpamono olona io oay mety be avy any ivelany izany varavarana izany ry saloy sady toa misy manohana mafy any izy izany jery aleo eto ambaravarankely eto nitsoaka ka adala ve ianao ry saloy aty am'rihana ambony be any tsika sady tsy hitanao nga reo vimibahana ny varavarana tsy afaka ivoahan'ireo ka dia inona reny atao ry jery maty ato ane tsika aleo miantso vojo mafy ka vonjay io ny lary jojo atovy reny ny fonilaminy fa za tsy maintsy andeha amoly an'ireo akoro any ambony ireo tena tsikary ny aka iny mitondra ny ty namany ty teoko soa aloha fa efa nitoanako mafy tsy vony varavarambe fivoahany sady tsy afaky ny soty varavarankely reny satria feno vy makarakara ny varavarankely tsy maintsy amboarina tatrany ihany le zany ny rehetra sy mba nitetika saika nomanina rapitsy fa ty karokaroka ny any lako rehefa tsy mety ametrahana taranaka le tsy ry jojo dia nilero ataovy sakafo Andriamanitra io ny la zavatra hitako ty to olona nefa to biby izany jereny ty endriny feno fahafitosana hafahafa be mitangorona ny tavany andrekako tsy vitan'izay fa tokana ampovoany izany ny masony dia ingeza be ny orony io lesy romitylatyoviravirany io zany Andriamanitra rehefa tsy mety ametrahana taranaka hony dia leko izy ataovy sakafo avoky ana izay vao tena ho faty miaitra izany efa mivitra ny areraha ka ataovy ny vavaka farany raha matokely antso fona ray toko miankina amin'ny fitiavany jojo anao sisa no ivelomanao na afakesanao zany fataonareo inona maiza mandresy lahatra nio zanako lahatokana io zato izy
rehefa resinao lahatra io de tsy atao ninininy ianao ay zany tavany ratsy ny endro ny koka be salan'izao ny jerenao fa olona mitovy tahaka azy tahaka anao ihany io manana fosaina ary afaka mijery ny sosiny ratsy ka reseo lahatra izy ka mifoana tompoko maninona moa raha toriana fitiavana amin'izay izy de tsy atao ninininy ianao izy le lafina ny faladiany tandremo nefa fa na ny fijerinao fotsiny aza no mitory fahakalana sy tsy fitiavana azy de tsapany avy hatrany zany ary tapahany ao anatin'ray segondra monja ny tendanao amin'zato hoany lava sy marany teny amin'ny tanany fina daholo zany ngaratreva zay tsotso alefa vaky ny fatoralahy ary aloha aloha ty fatitra ty any so mikasy tanana ny lahy io nefa avela mitanako ka aiza koa moa io eo aza mihetsika mahery efa nitongotsy ninakanina lesy izy tiry jojo nandritra nitazomana azy zay fa eo ianao raha sasavavy ataovy zay mety eo asa velanao rereto aka tsy zakako miaraka amin'io biby fa maty atao tena am'le lampanadia aminao reto so de efa mitapina ary nosofinao ka tsy maheno an'izay lazaiko teo io ny ankinany mety ho fahavelomanao ary tsy biby de araky ny fahitanao azy io fa olona toatsika ihany zany saingy ny angarany vitana tsy ho malandana tahaka anao mitavany eny misy marina ihany ny voalazanao saingy matoa izy mihinana sy makafy hena manta de tahaka anao makafy nomby sy henakiso kare tompoko zany ka fonare ekeko tokoa ny zany teninao zany eny olona io satria olombelona mitovy aminao zay rainay tany masoandro zay neo de azonao araky ny endriny izy ka tsy malala biby afa-tsy ny saola engavy atompoko aza bela firafirainy ato ny nofoko malemy ampireza ary ngaratreva no be azoko tamin'ny abibiana hoana raha matoa kely zaniko efa natoraly avy any anatiny zany tahaka atsika fa tsy zany nanabe azo tam'zany ahoana tsara ka zany ho efa natoraly avy any amin'ny vatany zany fa tsy nobe azoko tamin'ny abibiana izy andray marina so adininao azy fa noho ny fisin'io zanako tokana io ane raha kalakely no nandozana ny fiarahamonina tao ambo mariny ka noho izany avelao izy mba hanjaka am'izay nomena anjakainy leo ny tositosika sy ny fanelikiliana loatra zay ka nisitaka ty alavitra ty so fa mbola misy olona afaka manatona ihany aty ka mora ho anjanaka no velona am'izay mirininy foly mba fantatra moa tompoko fa olona manana fianakaviana sy havan'izay fa tsy sanatria olon'olom-pona akory ka hoe verenjavina any de tsy isy hitadina angina fotsiny amin'izao zareo ary tiako fantatra tsara fa ety amin'ny faritra misy anao ety ny fikaroana ataondreo avanay voalohany ary de ho raisy-potsy leo ianao rehefa atao mifizavana amin'ny manodidina tsy misy marin'izay afen'izany ry dadatreva ary tsy misy takon'izay tsy ho hita ka asakasaka sisa ary tomboseho mandrao any kalakely ty so heverinao fa voinao aza ny olona nateliny jojo kely efa roa aminao zay raha tianao fantatra ry hatram'izao de miala maina ny mpikaroka fa tsy nahita porofanenjehana anay ary ataovy an-tsainao fa mananjo ivelona ny zanako tahaka anao sy ny tahaka ny olombelona rehetra ry kalakely ty saingy mbola mampatsiahanao faraparany ihany dadatreva nareo namako kasainao vonoanareo ariny de tsy ela de hivady izy ireo afaka andro vitsy sisa de atondra raha nisy ireo ary de efa betsaka ny havany miomana sy mikarakaran'izany ka raha anjavina sy tsy ho hita tampoko ireo de moa hipetrapetraka amin'izao ny olona sy ny fianakaviany tsy maintsy tsikafona ny ratsy nataonao satria hofongarina hatramin'ny fotony ny takona rehetra mety nalehan'izy roa satria zanaka manam-pahefana ambony ana io zazavavy fofombadiny io zazalahy io ry dadatrevy ty vavy zany marina so fa fantatro zany rehetra zany mba hanatevenako ny zavatra rehetra aleviko lalina sy totofoko impito mandifotr'olona ny porofo rehetra mety ampiahanay mianaka ary natola majinika aza tsy avelako sarian'ny voalavo any andavaka indray
Ny tena marina efa vita ny jojo kely zay ilainy maninona mora dorako lasa lavelona tsy dadatreva tsy misy afa-tsy mifamelana ho anay malalaka mamonjy ny asanay no azonao fahafahana azy filaminatsena ary tadio fa na hoelana ho aingana tsy maintsy hipongatra marina ry amin'izay fotoan'izay ry dadatreva hiatrimpolo mangiry firy amin'ny vatanao ndratrana azo andre olona rehetra nyfononao sy io zanaka olondia io olondia ahoana izany olombelona be tahaka sy tahakanao io ka nahoana ny zanako no fokainao biby izany zao ny hitako etiko ampanginy kely vavy io ary aza tao manahirana kory raha matoa kely ny miresaka amiketo tsy ampiovany saiko efa navita kajany mety fiafarahanao akory zany ary ny amin'ireo namanao ndray aza manahy ianao fa mbola lalina noho ny azo anao ny azo an'ireo teny fona re tompoko aza teny nitsy mijery ny zava-misy ianao ry dadatreva tadodio fa eloka neny famonononole ary mety anenenanao mandrakizay zany ray andro any amin'ny jojo kely ianao mandresy lahatra toromarika ty rehefa miva eo ny rojo vy zay mamatotra azy de tandremo so mety tsy amahery tadedio rakala kely fa nazaza efa saika na telo ny jojo kely koa zay no antony namatoraka azy tahaka an'izao ray mandeha isam-bolana ihany izy no mivoaka rehefa maizom-bolana ary vatany vo tonga avany amin'izay alehany izy de voky ary restory amin'iny no manararoatra mamatotra azy na ndraindray koa mba omeko fampatoriana mahery vaika tahaka ny nataoko taminao mba tsy atsary teny marina zany rehefa le lafy ny takolakao de manambary zay fa tiany ianao ary omeo azy maimai-pona ny vatanao anjakana rehefa tsy mety aminao ndray zay de zay ny fanafody mety avelona anao raha matokely fa manao fihetsika mahery eo ianao de tsaroa fa avetrany de sakafony ary aleo am'izay va hanamora ny fatoralilary jojo kely ny dada de aza taitaitra be tahaka io fa mivavaka aloha vao misakafo zay ry jojo zay tian'lahy eo no atao za kosa de hiazan'ireo olona ro tsy nidisakafo ny lahy tsy vaniny ianao tsy vaniny ianao ry dadatreva lasa fa bonne chance ianao raha matokely de raha tahiny ka mbola eona de hiaraka eo diany tsika fojere olona zay fa lasa tena fatato maro le biby ty fa manantony de ina reny ataoko marina ty sakafony ty eto andraizany ratsiny samy feny volo be sy marikiriko any vatany zany jerena tsy mivandravandra be mampatahotra ny voamasotokany eo ampovoany zay a vao vaty andriamotra ampio ahy aza ve le tondra fangiry firina mivatako fa ome fitsarana faintra oay to mamofopofona mivatako rehetra izany sady lelafiny amin'ny lela marokoroko ny vatako marina oay tatany tamin'ny amin'ny maranitra be ny akanjoko lelafiny takolako nivadika mena be masony tsy de hijery ary ataoninona zany tory vitany taholy ary ny akanjoko aza hita fa olona ty biby tsy vaniny ty eto tena metrany tarana karaka ny lazay le ray tsy vaniny iny teo amary tsy avela ho eto manalaviraany le olona tsy vaniny ty ambay vonjy zery feony antso anay zany miantso fozany alavitra an'izany tena izy mihitsy zany ry jery de ina ny ataotsika mangina aloha ianao sady misy olona miakatra mitohatra zany de aza mikoropaka fa andrasantsika eto amin'ny farafarany eto zany ka raha vao miditra eo de samively azy amin'reto azo sy viatanantsika reto ka tsy mahavita an'izany ary jery ataoko ahoana ny amono olona amin'reto ary taiza koa mono nahitanao areto tamika teo ka rehefa tojo fotoatsarotra tahaka izao ry saloha tsy maintsy misotro ny aleoko maty avotrainy io ary raha makasika an'ity vity indray de tao anarito manasasaka ny trano kely fidiovany ity ny azo eny an-tananao iny latsim-pandrinana toriny atao matahotra ary jery ka tojapaka kely zany ny heriko finoany ianao ry saloha na za koa aza ne mba matahotra
Ary aza manafa raha mbola eto dia tsy avelako andao asany ianao, ataovy amboniny eritsainao. Zay fa misy manisaka ny tohanao ambadika ao. Manisa telo aho dia miaraka mivelitsika. Eny ary ry jery a, efa ezaka ho fanavotanaina. Ohatray, ary tonankina tampoka. Toa tsy misy mamondra eny varavarany. Eny toko. Nefa tena nisy nanisaka le nitohana tao ambadika tao. Voay ry jery io trano io dia ndao hitsokintsika. Very ihany ianao ka. Mafy be any izany saloy e. Mbola mety lakile avy any ivelany. Misy setroka mivoaka ny avy any ambadika any amin'ny makarakara an'izany ry jery. Fa fofoninona koa izany. Sanatria ve nidorany ivelatotsika. Tena fofona mampatory sy mampalemy vatany izany saloy e. Tapelo ny orinao dia nidiana misidika tsy anatin'ny trano fitiovanitsy aloha. Dia lemy rano ny loha. Saloy. Oay, jery a, fa manino ianao e? Tena aleo tapenana ny orina. Fofona mahery vaika be nampitambositra ny jery teo. Io fa ny karapika izy. Aleo faina natao izay nasainy jery nataoko teo ka. Efa nalemy zay fa aleo hidirana. Ory, fanakaizany ray. Le tovolahy zao dia efa mitsirary etiko. Tena votiky ty. Fa le fanaka malemy indray zany nitsitako. Nakaiza ianao ramatoa kely a? Nakaiza ho a? Vo amin'izay fa efa lefy ane le setroka teo e. O ramatoa kely o. Aiza ianao teo? Ary so dia any ambadika any aza ny torana. Aleo hijerena so ato amin'ny hevitra ny fidiovana ato. Sady toa misy rano mandeha ato izany kito. Tena fetsy le kiala kely iny ka. Ato mihitsy izy ny miafina. Ary ho anahy ianao androany. Mivoata hoe. Fanakaiza toa tsy ato. Rano fotsiny nalefany tato marina. Ary mianatro ny maranitry kiala kely iny a. Aleo fa ataoko tsara mihitsy. Aleo amin'izay manararoatra mitsoka ato fa efa tafiditra ao amin'ny dosy le tsy valaharo io. Sofa ny azakazaka ny tapifiniafina tao ambadika varavarana. Dia ataoko ahoana ny efijery. Aleo saritina hivoaka ka. Oay, mavesatra be tsozakako izy izany. Aleo manavotraina aloha dia mitady fika hiverenana eto. Sao ny ara-babo eto ka izay vao samy tsy misy taolaka levina eto. Tena mpamono olona ity. Ary tsy vao zao fa efa fanao izany. Aleo tsoka dia any ivelany any famitadika. Tena zany lasa nitsoko izany any ambany an'izany izy teo. O aizy eo iny. Efa mifefy sy midimafo ny vavahady. Ny tamboko avo dia avo ka tsy afaka ekinana. Oy, tena mavesatra. Amin'ny sakafon'la telo any ty ry jojo kely a. Miampy an'izay sisana velany laha ao ambany ao amin'ilay kiala kely ray iny. Le ray lasa nitsokiny kosa ary atao aza lambo manerana ny tanàna hakana fafinaretana vao samborina atao vadalahy. Mo raha efa nisafidy an'le ray alahy, maninona mo raha atao miaraka ao e? Amin'izay betsaka ny zaza samy hafa reniny. Raha mba teo mo ianao reniny. Mora ho any manatanteraka an'izao zavatra rehetra roko. Sepitra zany. Ary aloha mivoaka ato. Zaho aty reniny miady rery tsy misy mpanampy mamelona an'le tokantsika roko. Aleo amin'izay idina ato atrano tokana ato ty de efa atorana tsara. Avy eo mamoaka an'le jojo kely aza n'le ray nitsoka iny. Sady efa miakatra izany raha ho an'izany ka. Efa takona ny volana. Mahafinaritra.
eto elahy zany aloha no mifatira le kely ty a sady tony le miseho be saina sy tsy manaja ray aman-dreny so miveriny le kely fa faly tamin'ny fihetsiny le kely ary a le feonatsika voalohany iny ninanindry fofotsiny afa ratsy zany efa tatatataky ny antsy maranitra ny tendan'le kely zay loro le kely aleo idina tsara ny trano andeha aka fitaovana aloha de amoka ny jojo kelika de ho aiza re zany ahy maizina be koa ny alina ty ivelany aty sady mangina be ny vavady nefa ty midy rojo vy be sady sy tafanka teo koa fa avo de avo tahaka izany koa ny tamboho manodidina feny vaky tavanga eny tampony eny ary malama be tsy misy akarana nanahoana ary izay izy ta za ty mbola miady amin'ny fahapapon'ilay tsy vaniny ihany za kosa aloha tsy hainaiko no tratrany iny io zany ary ataon'inona ary izay tratrany finonotsotro zao ve sa ataon'inona aza hitakalaina eo istreretiko mety ataony sakafo angamba tsy de eritreritran'izany amarina fa misy trankelo misokatra ihany any ry tazako ry zany sady misy azavana ao anatiny aleo hoe atonina oay toa misy feon'olona mitaraindraina be zany ao anatiny ao zany sady tramidy any amban'ny tany any any izy zany aleo hoe manara-tsisy ny tejerena zay ao tena sao de nafato ny ato ary antso tsy lavitalovana ny sofiko fa tena ohatra feony antso zany enko mitarain zany misy azavana ato amin'ity hevitra ray ity ary mizara hevitra roany ato zany aleo hoe tazomiko eto amin'ity makarakary ty zay ato Andriamanitro fa ino io zavatra mitolona ny antso io to olona mibiridana be any io zany sady fehivolo nefa mivatany ambany sy ny lamosy ny tazako avy aty tena antso io efa malemy eo ambaniny io ary tsy mahateny fisotsony aleo hidirako teo velesiko mafy amin'ity vy maranitra ty avy ato arina sofa tsy nisaraka tamiko ty vy maranitra nijery ty nefa salama tahotra ne za zany te hanavitra ny antso aka aleo mandeha mora dia mora sao iny Andriamanitro tena olon-dibe mahatsiravina ty ary aleo velesiko faran'izay haiko amin'izay ny atony amin'izao izy tsy mahita zao sanany le tsy vanity tatazo efa vo mafy ary aleo ampiko fandroany zanko ary mbola misy tatazo e Andriamanitro fa inona ary ty e to olona nefa to biby marikrikina mijery azy iantso iantso andray torana tsy natsiaro teny iantso ary to miboridana ne iantso zany dia sanatrivena olana io biby io tsy te hinao zany aka aleo faingana aloha hiala teto izay sy iantso fa saotra raha nyle tsy valarara iny ka izay vao azoko fa ataon'iny sakafony io biby io izay tratrany Andriamanitro jereo any raha tsy maty rangotra ny vatany antso hoe sady malemy tsy mahatsiaro teny izy dia ho aiza nefa izay ka sa ndeha afirany amin'ilay toerana takony iny aloha izay tokoa ny atao fa avitrainy ity ka mamitsaka sy miandro masoandro miposaka na dia mbola hoela zay lary jojo kely koa sakafo ve sa vady ny savidiny latato jojo kely efa azoko ny tena hena matsiro ny lahy otry fa nakaiza le kiala kely jovaniny iny teo
Ary ty jojo keliko very mitsirary amin'ny tandry ha loza marina tena jojo keliko io maty azanako fa maninona eo lahy ha to maratra be ny atokela zany sady vaky be ny lohalalaly tiry jojo kay zanako andray maty maty zanako le kala kely tsy valina raha iny zao ny tonga nanavitra ny namany tato nefa to mbola miaina ne jojo zany aleo faingana lotsaboina fa very raha be izy de inona reny ataoko an'lary jojo fa to velona tsapo kely ary jojo kely koa atsay neveriko fa maty ela tezitra be jojo zany sady mikinainaina mafy iny le jojo marary la fa aleo aloha-tsaboina fantatry fa mangirifiry fa za misaindotra be tahaka zao aloha elahy ary jojo tsy zany eny namona an'la teo le tsy valahary reny nikastanana an'la mandehana zao any fa tsy tafavoaka velolato reny tena nivadika mena be ny masony jojo oay iny fananantina izy sady miefina be marina tena ovady anjana koa jojo oka letsy ray lahy ihany lesy tia tsy zaho afa le tsy valahary reny navita an'izao jojo aza manatona akory letsy elahy ray ny lahy tio i dadatreva letsy maty ary jojo ay maty jojo asaketraina Iantso ndrive sa feoko zany Saloy ndrive io saky tia aza miteny mafy aloha fa mbola reraka be indri de mamitsaratsara fa mbola miafintsika zao fanakaizy Jeremia baboly lehilahy antitra iny izy retsy asa zay nisy azy fa zany no maina navitra andry andraiky zao sisany nefarako jerera sy rovitrovotra daholo ny fitafiko sady fendian-drakitra mifatako fa tsy nisy tsarondry mihitsy very antso le biby nanantona ny tsaroko fa nanomboka teo de tsy nisy zavatra ian'ny vatako tsony zay nanaovany ka mbola teo anilandry le biby iny nyvelesiko mafy tamin'ny viny ato ny ary tsy natsiaro tenako misaotra kely Saloy raha tsy nisy andrefa lasa ena tanatin'ny kibony ny biby ty tsy fahaniny tena tsy zany mihitsy ny fahitako ny zavanitranga teo antso saingy tsy te hanakivy andria totsy biby araka fiverandry azy ny sainy fa olona ihany sanatria dia na olan'iny vendry de vitany ve zany vao tonga za hitako Saloy ina ny ataontsika hiala faingana tato zao tsy maintsy manafitra ny Jeremitsika vao mialato ry antso petra tsara aloha fa zany de hitady se misy azy ka aza fialandrirereto ary Saloy andeha koa ka ndriany mbola reraka mafy tsy janona eto ka sady jereo raha tramy fatandrireo mbola mandeha raha be efa nitapenaka ihany ny sasany eny ary mandeha analoha vodiny fofombadindrifa indrazaka eto ihany ndre avy eo saingy tandremokia sao dia mbola any le ranga lehibe antsoina hoe dadatreva rainy ny biby iny inona hoe ki zanaky le rangabe iny le biby teo eny kia sady tandremo fa mikendrina metraka taranaka ny biby iny izy ka ndriny ny kasainy tamin'izany saingy tsy haiko izay tena toy an'ny zavanisy teo zany ka le biby any efa maty ry antso aza manandry fa ny haiko ray manontolona tokony nivelesana azy teo na zany aza tandremo ihany ka le ranga lehibe koa zao mety maimbo raha amin'ny fahatezerana raha nahita n'le zana amin'ny famaty eny kia sady to manana hery tampoko zany mantsiko zay efa mamitsatsara alohandry lasa vetivety aza matahotra fa tsara afinatondry inoko fa tsy hitan'le ranga lehibe iny mihitsy eny araky aiza ry azany ary to mifatitra daholo ny tongotra ao matanako kay ary mafiasa ny lohako zany sady batelina be koa zay voatsaroko le fofona nanepitra tao amin'ny tranony toerana izy Saloy no anton'izany lohako mafisatra be zany ary nakaiza ary Saloy
dia sanatriko fe ampon'ilay tsy valahary iny tsy dia eritreritra an'izany oay feno zany ny sofoko any alatrano an'izany to feo ambiby mieritra sy masika be zany dia sanatry ve biby ty sa to ao amparafaranao ny izy zany oay isy alikola manalokaloka io tazako io vizy io so dia le tsy valahary iny ary io nefa maninona ny tsy miditra sa koa tsy afaka mihetsiketoka oay mipitika tampoka ny varavarana ary tonga te niongotra tanteraka mihitsy ane izy zany finona reza ory lanitra ary misy etroka mifangaro zavona vafa ny avy any ivelany an'izany fa to misy afo miretareta be io tazako avy eto io tena le trampeny toerana izy saloha io mirehatra io dia sanatry ve mahio saloha Andriamanitra inona re nataoko fa inona koa iny miditra ny varavarana iny to olona mitapany ambany dia mampatahotra be ny tavany za tsy rety izy raha tsy romotra be tray ary maratra be koa ny izany tarehan'izany oay fa iny atanana iny to fon'olona ny ala tamin'ny toerana marina sady miosiny-raha be n'izany vatan'izany tena biby ty matsiraviny ty vonjeo zay vo sakafony ty ato jery aiza ianao feo an'ny saloha izany marina tena izy mihitsy saloha saloha asa miditra ty akory ianao fa misy biby ty matsiraviny io saloha mitandrema ho aza manahy ianao ry jery fefaniomana ny amin'izany ary aleo amin'izay atsipoka eny aminy ty tady mivony ty izy io ny tsy andingana ny ovavarana efa nomanko io vo milatsaka ao ny tongotro io dia sy tomboko avy hatrany ary amatotra ny tongondroa say ary aleo hitsoka avy aty ariana dia isitrika etsy anelanelana itsy varavarankely itsy saloha tandremo fa iny lasa nahantona anao iny ane le biby ty tandremo oay iny fa voafingan'le tady le tsy valahary ary mikarapoka tena fetsy ianao ry saloha naombo ny tetiko ary aleo amin'izay mamonjy mamahany fatorany jery ka saloha tandremo fa ny tana mbola tsy mifatotra kay voarangotra marina rantoko maty ary jery maratra mafy ny tongotro kay tsy afaka mamindra anatona anao akory mitsangana mora ry saloha kay tsy maintsy tonga ty amiko ianao fahazamana ataovy ambony ny fanantenana moa tsy maintsy tavavoaka felatsika eny ry jery aleo fa ikisaka moramora kay marary mafy ny tongotro ry jery kely sisa letsy kely sisa kay hitanao zay dia tonga ty amiko ianao ary fa ao faingana ny tongotro ao aloha ianao faingany zay tanana sisa ry saloha faingany ianao aingana fa iny efa mitsangana iny lay biby ty tsy fanina ka marary mafy any ny tongotro ry jery tsy afaka mitsangana miaritra kely ianao ry saloha kay vo mifaha eo ny tanako dia andehandefina an'io biby io fa dia inona loatra io ry saloha olondia io ry jeremia olona ihany saingy ratsy taresy mahatsiravina zanak'ilay dadatrevany io tsy mahabino zao ry saloha mitsangana faingana ianao dia manaraka ny vatako fa kely sisa dia dafatsangana io biby mahatsiravina eo ary zay aleo fa vaiko faingana fatoranao zay
dia misitafaingana teo ianao so ipity andra eo ary aloha ty fimaranitra be ty no atrepoko any amin'ny fony. Mitandrema ihany ianao a? Sany ary tatazo ry le olon-dia tsy vaniny ty a. Jery a, tandremy fa tsy voanao ny le izy e. Iny fa tafatsangana izy. Jery a! Loza! Voarango mafy Jery. Ary tafapitika tery lavitra tery. Jery a! Jery, mitsangana ianao fa hita manantona anao iny any le izy e. Zany efa tsy afaka miaro tena akory. Jery foazy ianao. Kay, marary mafy any lohako. Voany mafy ateo. Jery aingana ho ahy ianao. Tena mafy tamin'ny rindrina koa ka saika tsy nahatsiaro tena. Aingana Jery. Iny fa nanantona ny saloha ilay tsy vaniny io. Ary toa le lafiny daholo anisan'ny vatany saloha izany. Jery ny olo tiako kosa tsy avelako firafirain'ilay eo ilay tsy valary tia. Hitsangana eto ary anaboarako ny oriko rehetra ny anotina amin'ny lahiny ty fimaranitra ty. Jery aingana ho ary aloha fanandrifo tsara amin'ny fony aloha. Sany ary tatazo ry le olon-dia tsy valary mahatsiraviny ty a. Dia any amin'ny fahafatesana any ny fatratra fa tsy mendrika ny riaria ty akory lahy. Efa nanahoana aky izay fahasalamandriry saloha a? Eo ihany akia, fandrinona nahoana? Zao e, zao hitandry izao ka. Efa matanjaka sy pilangana tsara, sady efa nanoratra sy nanjavona daholo any aky ny rahateny amin'ny vatako e. Eo eky jereko. Io. Hatray, fanakaisaka iny ratra nahazo andry teo amin'ny lamosindry sy ny kipondry teo. Nefa raha tsaroko tsara dia fony ananavitra indry dia tena tatatataka be ireo, indrindra fa ny kipondry rehetra. Ka efa namonjy dokotera ny aky izy ary saloha e. Ary nahazo ny fanafody faingana. Izany ny antondreo ka. Na zany arakiry antso magaga. Samy niaraka naratra izao ihany tsika telo. Ny anay Jery mbola tena tazana sita tsara ny ratra na dia efa 2 volana azy izay. Ny andry kosa efa tena madio be. Na ny olatra aza tsy tsikaritra raha tsy mandinika tsara. Izy, mety saroto-pery koa ngambonareo ka. Tsy mampino ny aky ireny zavatra ireny. Ary tena takan'ireny tamin'ny orona tsara ireny mihitsy. Iza moa nanapo hoe misy karazana olona takan'ireny ny mivelona any. Sady nampitondra takaitra sy saika namozana ny andehibe atsika mihitsy ilay izy. So fa maty avokoa ireo tena fototra na le dadatrevana ilay biby na le biby. Hay, ndreko kiry saloha. Na zany izy ny aky mampalahelo ihany raha ny fitantaran'ny olona tao ambomarina ny tena fiainan'izy ireny e. Fa ahoana kiny na lalandry izany ry antso a? Ka tao aorianan'ireny zavatra ireny anie dia nidina nanao fanadihadiana tany ahy e. Nitondra ekipa 2 tamin'izany ary tena makafaka ny zavanizy tany. Araka ny tantara mantsy dia tsy tena zanakin-dranga atao hoe dadatreviny io ilay olon-dia fa zanak'ilay ramatoa izay efa maty 3 taona laza izay. Zany veky? Dia avy amin'iza hono na zahoan'ilay ramatoa an'ilay biby izany ka? Ka araka ny filazan'ny olona dia efa niveriny maro fa maty ny olon-dia iny satria hoe tandrehetra fa tsy takan'ny olona ara-dalàna dia ndroana ny ala teo ambomarina ry zareo tsy mamono an'ilay zanany. Zany ve? Kanjao mbola nitehirizina izy mivady tany ihany ilay zanany biby iny izany. Betsaka mantsy ny biby fiombo tamin'izany ny very sy tafatany ampisoka rehefa ilay maizim-bolana iny andro ary dia tsy neverin'ny olona mihitsy hoe inona vita an'izany. Fa mbola tsy mivalindriana aky hoe zanak'iza ilay olon-dira tsy zanak'ilay rangahy. Ka zanak'ilay ramatoa rery aky a. Naniry zaza fatratra hono izy mivady saingy tsy nentina azo mihitsy e. Dia ahoana aky? Efa nahazo azy taona vao nitoejaza ilay ramatoa rehefa avy tany an-tsaha. Toa hoe tsy nahatsy teny izany hono izy ka tsy nisy fantany ny zavanitranga taniko. Fenondratra sy fery ny vatany ary nitsaboana avy eo. Tsy nisy tohinana akory nefa dia sitrandreo fery ireo. Ary teo dia nalaza fa be voky ilay ramatoa e. Tena mahagaga izany a. Hitako, gaga tokoa ny olona fa efa antitra izy vao nahazo zaza. Ary betsaka ary ny teny hoe vokatry ny fananany zaza tao an-kibo no nanasitrana ny rangotra sy ny ratra izay mistery amin'ny olona ny neviny. Zany veky? Dia rehefa teraka ozy indri dia biby ilay naterany satria ratsy endrika be fo ny fahakeliny. Izany hoe zanaka biby tany naty ala tany izany ilay izy. Na olana biby dia izany ilay ramatoa fahazoko azy. Sakia tsy voavaly hatramin'izao izany fanontaniana izany ary dia mipetraka mistery eo amin'ny tantara. Fa Zakia, andeha aloha fa mbola mifamehy fotoana amin'ny Steve. Fa raikitra ihany gany ianareo roky? Raikitrako.
sady lasa loha mariazinareo roa indray ary ny anaiko. Odry fa nahoana kia ny nay anena emotra no tsy mbola fahasalamanay feno e. Nga moa tsy hoe tsy vonina indray sy tiva ka. Tsy maintsy vonina izy akia satria be voka efa 2 volana zao hitandry. Be voka ho indry eny akia dia efa 2 volana ahoana koky sao dia mba tsy tiva ary ny rainy. aza miteniteny foana eo kindry ry saloya dia izy ary ny rainy eo ka izany ka zavatra androandro fotsiny anika izy eny ny sarake saingina eno andreny zavatra netra tamintsika ireny izy dia lasa ny fona sy nandadilady tamiko dia niaraka indray izay ary dia zao nazy zanaka izaoko tsy maintsy ataoko mary azanay fa iantso fa lozinina ary izany lasaindry izany lozahoana ka tena hafahafa anika izany e tena tsy zanaka Steve io akibondry io. Fa inona moa izany ny everandry aty e sa kosa mialina anay indry kosa kia sao dia manao izay ampisaraka anay kosa ary indry ry saloya sady zaka iny mahalala an'izay nataoko ka zavatra fa mihitsy anery antso ny tiako ambara amindry zavatra finona ka tsy hoe nanitsakitsaka azy indrina nampirafy azy fa vokatra ny zavatra ny ainandry 2 volana lasa zay ka lasa fa ampitaony amin'ny Jeremia ny afatra e nareo roa mivavolombelo mary azinay dia sitrana sokia losy izany marina lasa izy tena izay avo mifana olan'ilay olondia antso ary be voka tsy maintsy mandray fanapa-kevitra sao dia sao ihany dia iantso any Jeremia zanak'olondia izany io zazan-kibony antso io olondia tsy vanina tsy maty taranaka olondia tantara indray miaino nosoratany ry Anala Masoandro reto avy no hanome aina ny tantara ralin-janahary zaninona sy satry ny aina niaraka tamin'ny fiandrianjaka sy ary toky ary ny mpanoratra